Aleloia, mbola faly miarahaba antsika tsirairay avy maneran-tany mpanaraka ny video eto amin'ny YouTube ny tenako ary mamerina ny fiarabana antsika ihany koa izay manatrika eto an-toerana izany. Anio isika dia hijery tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Genesisy. Genesisy toko faha-enina. Genesisy toko faha-enina dia ny 1:5 ka hatramin'ny 2:20. Ny lohahevitrintsika anio dia mahakasika ny fandringanana. Efa tonga ny fandringanana. Ny titra eto amin'ny tenin'Andriamanitra dia hoe nanapa-kevitran'Andriamanitra fa hamongotra ny olombelona rehetra afa-tsy i Noa. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary hitan'ny Tompo fa beny faharatsian'ny olona tetỳ ambonin'ny tany, koa izay fisainana rehetra foron'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Ary ny Tompo nanenina noho ny nanaovan'ny olona teto ambonin'ny tany, ka nalahelo ny fony. Dia hoy ny Tompo, haringako tsy hisy ambonin'ny tany ny olona izay nohariko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka, mba amin'ny voromanidina, fa manenina aho noho ny nanaovako azy. Fa i Noa kosa dia nahita fity teo imason'ny Tompo. Ary izao no tantaran'i Noa. I Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy. Eny, niara-nandeha tamin'Andriamanitra i Noa. Niteraka 3 mirahalahy i Noa, dia i Sema sy Iama ary Jafeta. Ary feno fahalovana sy herisetra teo anatrehan'Andriamanitra ny tany. Hitan'Andriamanitra fa indro feno fahalovana ny tany. Ny nofo rehetra dia samy niaina tamin'ny fahalovana tetỳ ambonin'ny tany. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, tonga ny faran'ny nofo rehetra, satria feno herisetra ny tany noho ny amin'ny olona ka indro andringana azy mba amin'ny tany aho, koa manamboara sambo fiara amin'ny hazo menaka. Asianao efitrefitra ny sambo fiara, ka hopetahanao dinty ao anatiny sy eo ivelany. Toy izao no anaovanao azy. 300 ankio ny lavan'ny sambo fiara, 50 ankio ny sakany, ary 30 ankio ny ahavony. Asio tafo ny sambo fiara, ka ataovy iray ankio avy eo ambony, ary asio varavarana eo amin'ny rindriny. Ataovy rihana 3 ny ao anatiny. Fa izao ahatonga ny safo-drano eny ambonin'ny tany, andringana ny nofo rehetra izay manapofinaina eny ambanin'ny lanitra, ka ho faty izay rehetra eo amin'ny tany. Nefa kosa ahoriko aminao ny fanekeko, hiditra ao anatin'ny sambo fiara ianao sy ny vady aman-janakao, mba amin'ny vinantovavinao izay miaraka aminao, ary tondranao 2 avy isaky ny karazany ho ao anatin'ny sambo fiara, ny zava-mananaina rehetra, mba ho velomina miaraka aminao. Ho lahy sy vavy avy ireo. Ny vorona samy araka ny karazany avy, ny biby samy araka ny karazany avy, ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany samy araka ny karazany avy. 2 avy isan-karazany no ankeo aminao mba ho velomina. Ary ianao maka amin'ny zavatra rehetra izay mety ho fihinana, ka angony ho eo aminao, fa hohanina ho anao sy ho an'ireo biby ireo izany. Dia nataon'i Noa izany araka izay rehetra nandidin'Andriamanitra azy no nataony. Amen.